Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tio Sergio. Socavitre, Baolay, Université GSI, bijouterie Tio Sergio, manolotra anao ny vaovao. Dimapolo amby zato andro tao aoriana nametrahana azy teny Tsimbazaza vao notoniany ilay tolo-dalana mikasika ny CEI na ny commission électorale indépendante avy amin'ny alliance manindry ny tsy hanohizana ny fandiniana izany ny gouvernement ary mandrahona ny andravany antenimieram-pirenena. Manomboka miparitaka ny vondrona HVM, team MTS, maka elanelana tsikelikely misitaka amin'ny HVM sy ny team ankehitriny amin'ny fiatrana ny fividianana rehefa niarany tantana ny firenena nandritra ny heritaona sy tapany. Iray tsy mivaky kosa ny alliance hoy Sara Georges Rabiarso, filohan'ny antoko maintso ary paikady no nametran'izy ireo candidat any amin'ny faritra. Tsy misy ny procédure de renvoi na ny fikatsahana androka ny ireo mpiasa syndicaliste ho ny filohan'ny filan-kefim-pitantan'ny kompania Air Madagascar androany. Etsakilan'izay hitombo roa isan-kerinandro ny sidina mampitoana ny la réunion Sigoanzo manomboka ny volana novambra izao ary fampizaran'ny Air Madagascar sy ny Air Austral an-tsena. Toetsana ve ny olana sady 10 ariary mitombo sy mitatra ireo toerana fanaovana maloto Kalamanjana eto andrenivohitra. Tsy misy intsony ny mpanaramaso ny amin'ny fokotany, tsy misy mampiatra ny fiazonana 720 ora any amin'ny violon voalaza ny lalàna ho an'izay tratra anampy WC publika 70 kosa ny commune. Any Burundi mitohy ny fidinana an-dalambe any Bujumbura, mitaky ny fanafanana ny filoha amperinasa Pierre Kourouzinza, ny fandraisana anjara amin'ny fividianana filoha-pirenena ny volana jona izao, mitaky ny anemorana ity fepotona ity kosa ny vondrona Europeanina, ny États-Unis ary ny vondrona Afrikanina, ny atsipirena vitrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés.
informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et déhaussable et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Crée ton style avec Tio Sergio. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, Radounar Mampian, et dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies a l'honneur de vous convier au Salon des télécommunications et d'éthique qui se tiendra à l'hôtel de Villane à Laquelle ce 22 et 23 mai 2015. Au programme, expositions et conférences autour des télécommunications et d'éthique. Entrée libre. Azony Vanukolaka, ny tanin'Andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoina azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Libertalia Music Records, yes with you, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai, Midza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, dans semaine, Silou, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Tedake, Sax Machine Free Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amfiturariv. Niaraba tombo kilasy tsy mifafy tonga so indray amin'izao fotoana ny fampahalamba avao eto amin'ny fahitalavitra Golo TV izao miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FM any amin'ny faritany Toamasina Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany enim-bolana katroka na 50 amby 100 andro taorian'ny nametrahana azy teny Tsimbazaza vao nodinihana ilay tolo-dalàna mikasika ny CEI na ny commission électorale indépendante efa tamin'ny 24 ny volana Desambra 2024 no tonga teny Tsimbazaza izany volavolan-dalàna izany
saingy izao vao tafiditra anaty lahadinika fantatra ihany koa androany fa manindry mafy ny anajanona ny fandiniana izany ny gouvernemanta ary mandraona ny andrava ny anteny miram-pirenena raha mbola mitoy ny fandiniana izany tsy tokony nisy olana intsony eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana kominaly ho avy izao ny fandaninja ny tolo-dalàna izany raha nambara ny sekretera jeneraly ny ministera ny atitany tatitra ny mikasika izay Zorakotsindrina. Araka ny RCPC manaporofo izany dia ny 27 ny volana Desambra 2024 no naterin'ny vondrona politika malagasy miaramiainga ny araka isika ny mapara ary ny ARD avana ary ny antoko maitso teny amin'ny anteny miram-pirenena ity tolo-dalàna ity tao anatin'ny 2 volana manaraka izany no voarain'ny gouvernemanta. Araka ny vaovao no amarinina androany tsy naverin'ny gouvernemanta taorian'ny 2 volana naraisan'izy ireo izany sy ny 12 andro tokony nanaovan'ny fanitsiana izany ity tolo-dalàna ity. Noho izany dia azony solombavambaoka dinina avy hatrany. Ka rehefa jerena le izy tsisy zay observation nalefa taty amin'ny anteny miram-pirenena zay dia izao raha teo koa moa ny fivoriana ra-potoana voalohany taorian'izay dia rariny tsy hitsiny raha anatin'ny ordre du jour dinihina ato amin'ny anteny miram-pirenena ity tolo-dalàna mikasika ny CIT. Raha tsy hiviny mbola nisy fivoriana tsy ara-potoana roa teo anelanelan'ny volana janoary sy febroary ary nahafahana nandinika ity tolo-dalàna ity raha toa ka no heverina fa ahafahana manao fifidianana maro toerana kokoa ny fijoroan'ny rafitra mahaleo tena hiasa atao anatin'ny Repoblika Faefatra. Ny zava-misy androany ireo solombavambaoka sasany namadika palitao toy ny député Rabetafika, Razahatondraha, ny député Levao Nitadiavana sy Angèle Solange ary ireo hafa eo anivon'ny HVM no mitakiny tsy andaniana izany lalàna momba ny CEI izany. Fantatra fa misy ihany koa ny antso sy tsindry miainga eo anivon'ny gouvernemanta manakana ny andanianan'ity tolo-dalàna avy amin'ny armada ity ary efa miainga ihany koa ny fandrahonana andravany anteny miram-pirenena raha toa ka mitoy izany. Tsy tokony olana nefa izany hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire VPM malagasy miaramiainga. Fa raha ohatra ka hoe efa nifantatra mialoha ny daty hanaovana ny fifidianana ben'ny tanàna vao naroso ny tolo-dalàna dia mety hanana eritreritra ny fanjakana hoe te hanao zavatra hafa ny ireo fikambanana antoko izay nanolotra nyity tolo-dalàna ity ka tokony ho tombony izany fa tsy ho sakana ary ny fanaovana an'io tsy hoe fisakanana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina fa ny fifidianana rehetra misy sy izay mbola hapetraka araka izay voalazan'ny lalam-panorenana dia tokony hametrahana an'izay rafitra mahaleo tena tsy alokalofa ny fanjakana zany. Tsy hanovan'ny fikarakarana ny fifidianana araka izany ny fahalan'ity tolo-dalàna ity. Ny CNT no rafitra efa napetraky ny feuille de route hikarakara ny fifidianana kominaly araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly ministerany atitany. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny hananganana ny CEI na rahoviana na rahoviana. Mbola ny CNT aloha no manantotosa ny fifidianana kominaly ity ary io moa zany araky ny fantatsika dia hoe mbola ataontsika hoe activité pendante ny feuille de route zany ny fanaovana fifidianana kominaly sy municipal ka izay indrindra mahatonga le hoe na dia eo ara ny fikarakarana sy mbahoabahoaka ny tolo-dalàna ity dia tsy manakana velively ny firosony fifidianana izay karakarain'ny CNT zay. Iroso amin'ny tsy fanarahan-dalàna hafa indray ve ny fitondram-panjakana amin'ity lalàna mikasika ny fanoloana ny CNT sy ny fananganana ny CEI ity. Lanina ny lalàna avy eo misatra tahaka ireo lalàna hafa ny didy fampiarana izany raha tsy resaka afa-tsy ny lalàna mikasika ny fananganana ny HCJ, ny sata mifeny antoko-panohitra sy ireo maro hafa. Fa mampimetra-panontaniana ny maro ihany koa ankehitriny ny hoe aritra hatramin'ny rahoviana ny fiarahany antoko TIM sy ny HVM ary ny MTS izay miara-mitazana ny firenena efa ho eritaona mahery izao etsekilan'izay diso ny filazana fa misy tsy fifankazahoan-kevitra eo amin'ny alliance hoy ny Front National ny antoko maitso paikady politika kosa no antony nandrotsahany vondrona kandida any amin'ny faritra hafa raha nambarany ity mpanao politika mpikamana amin'ny armada ity hatrany. Fanadidiny Eny Rabary. Rehefa nandany tsy kandidaty eto Antananarivo renivohitra ny filohan'ny tetezamita teo aloha any Rajoelina ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga ny emitra tamin'ny ora farany ihany koa ny filohan'ny antoko maitso Sara Georgie Rabearso vokany ny paritaka teny amin'ny aina aman-jery sy ny tambazotra sosialy isan-karazany fa misy olana anatiny eo amin'ity vondrona armada ity nandiso izany Ramatoa Rabearso Sara Georgie androany nambarany fa fifandaminana anatin'ny vondrona no natao. Ny filazana aloha hoe misy fifankazahoana ao anaty alliance dia diso
Zahay zany raha nanomana ty fifidianana ity dia tsy sasatra ny nanambara amin'ny haino aman-jery sy nampafantatra amin'ny tompona andraikitra hoe be da be ny zavatra tsy ara-dalàna. Zany hoe ny lalàna mifehan'ity fifidianana ity mihitsy izay natokana hoe ho antsika samy malagasy tsy hitsabahany avy any ivelany. Ny lalàna mifehan'ny senita ny fanajana ny lalàna amin'ny hoe fifidianana, ny fanitsakitsahana ny code électoral zavatra maro ary teo anatrehan'izay dia mieritreritra foana ny alliance amin'ny tsy fiainona mihitsy izay hitantsika avy amin'ny fanjakana hoe Ratsaivina nilatsaka ho ben'ny tanàna ny Tuiliara ny filoha nasionalin'ny Arakisika, nilatsaka amin'ny komina ambanivohitra Pasikely distrikana Paravaravolo, faritra Alotra Mangory ny filohan'ny Antokoavana. Tsy firaisana tsokombakomba amin'ny politika maloton'ny mpitondra fanjakana no antony tsy nirotsahan' izy ireo teto Antananarivo raha ninambarany ny filohan'ny Atokomaitso hatrany, ary mbola diso ihany koa ny filazana fa tahotra ireo kandida hafa ny tsy nanatsahan'izy ireo teto Antananarivo. Zay zany dia manao antsoavo ho antsika malagasy hoe irato ny maso ary fantaro inona ny safidy fa aminay mandeha any amin'tsizy ny zavatra iainana eto amin'ity firenena ity na ao anivon'ny antenimiera na ao anivona hoe fifidianana izay eritreretantsika hoe hitondrana fampandrosoana. Etsy andaniny dia misy kajikajy politika maro ary izay koa tsy hoe farak'izay donto ka tsy alala fa kajikajy politika ny antony rehetra mahatonga anay mamela kosa any amin'ny faritra rehetra ny kandida amin'ny antokony tsirairay ilatsaka. Itsakelan'izay nampameram-panontaniana ny maro ihany koa ankehitriny ny hoe aharitra hatramin'ny roviana ny fiarahan'ny TIM sy ny HVM ary ny MTS. Hatreto hita fa manomboka efa misaratsaraka izy ireo na dia mbola mazava aza raha ny firafitry ny governemanta sy ny fifandanjahan-kery eny amin'ny antenimieram-pirenena ny momba ireo mpanolontsainy ny filoham-pirenena maro izay avy amin'ny filoha teo aloha Ravalomanana sy Ratsiraka. Eny Mahazoarivo hatreny Ambotsiroetra fa izy ireo no miara-mitantana ny firenena ankehitriny. Ny zava-misy tsikaritra ankehitriny fa manomboka maka elanelana amin'ny HVM ny atoko TIM amin'izao fotoana izao. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana kominaly izay hatrany tsy mbola ampy ny lalàna, mifehy fotoana eo anelana ny fametrahana ny atao taratasy firotsahako fidiana sy ny fiatombohan'ny fampielezan-kevitra raha nanambara ny tompona andraikitra teo anivon'ny senita androany. Ankilany mbola tsy vonona ihany koa ny lalàna mifehy ny fanaraha-maso ny vola ampiasainy antoko politika mandritra ity fifidianana ho avy ity. Fanadidiny Ernina Rapariatrany. Ato anatin'ny roa volana afaka miaraka mitokana zava-bita amin'ny fitondram-panjakana ny kandida, afaka misehoseho nisy maneho hetsika etseroa amin'ny anaran'ny antoko hirotsahany hofidiana ireo kandida izay manam-bola anaovana izany. Stratezika kokoa ny 90 andro mialohan'ny fampielezan-kevitra ny 15 Jolay ho avy izao noho ny 15 andro anaovana ny fampielezan-kevitra. Tombony ho an'ireo kandida manam-bola sy tohanan'ny antoko lehibe fa indrindra ireo kandida mpanjakana ny zava-misy ankehitriny noho izy ireo afaka miseho etseroa. Mazava aloha zany fa tsy hitovy ny herijika eo amin'ny samy kandida, izany hoe mahazo vahana kokoa ny kandida manam-bola sy atosiky ny tokom-pahefana. Mbola manjavozavo ny lalàna mifehy ny resaka fampielezan-kevitra eto amintsika raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny senita. Mikasika ny fampielezan-kevitra ny mahazatra antsika zany hatramin'izay dia rehefa ho avy ny fotoanan'ny fifidianana dia raisina ny didim-panjakana, ny dekret zany io milaza ny fanombohan'ny fotoana fampielezan-kevitra sy ny fiafarany, zany hoe faharetan'le fotoana fampielezan-kevitra. Fa tsy voasoratra kosa zany hoe inona avy moa zany no zavatra tanterahina ao anatin'izay le fampielezan-kevitra izay. Satria raha fantatsika zany hoe inona avy no atao amin'le fotoana ny fampielezan-kevitra dia tsotsotra kokoa ny miteny zany rehefa avy eo maka tsoa-kevitra hoe ireo zavatra ireo zany tsy azo tanterahina milohan'ny fotoana satria manditra lalàna. Ho fitsinjovana ny fifidianana ateoriana ve no antony tonga ireo lalàna samihafa momba ny fifidianana sy ny atoko politika natao ambin-javatra hatramin'izay. Ratsaivina efa ny didy fampiarana avy amin'ny filoham-pirenena sisa no andrasana amin'ny akamaroan'ireo lalàna ireo. Izany momba ny vola ampiasain'ny antoko politika rehefa vanim-potoana ny fifidianana. Toy ny fifidianana rehetra teo aloha azo antoka fa irarakopana indray ny vola tsy fatam-piaviana manomboka eto. Ankehitriny mifanilika indray ny samy ao amin'ny fitondram-panjakana mikasika izay lalàna enta manara-maso ny vola ampiasainy ny atoko politika izay. Avy eo anivon'ny samifinina milaza fa ny CSI no efa miandraikitra ny momba izany. Ny voalohan'ny CSI indray nefa manilika izany any amin'ny ministeran'ny atitany. Mbola tsy vonona ny lalàna mikasika izany ny kosa ny ministry ny atitany. Mametraka lalàna tsy lalàna natao ho an'ny mpitondra anankiray fotsiny
fa natao ho an'ny mpitondra rehetra zay mifandimby eo atao ho an'ny malagasy rehetra ka amin'izao fotoana zao ny ministera dia efa be da be zany volavolan-dalàna zay efa izahana ho volavolaina zany ary ho ampitaina amin'ny assemblée nationale zany satria na ny lalàna mikasika ny opposition tsy maintsy averina andray mandehany na lalàna mikasika zay financement des partis zay ka io zany tsy fanomezantsiny fa ny azoko ambara dia hoe aloha dinihina tsara ny zavatra atao heriverina ao ampiheverina anaovana azy amin'izay fotoana zay Ro volana sy tapany mialony daty anaovana ny fifidianana kominaly maro amin'ireo pitsopitsony amin'ny resaka lalàna ny mbola tsy tomombana maro amin'ireo lalàna efa mipetraka ka no arirarira ohatra ny lalàna momba ny senita mpikarakara ny fifidianana eo ihany koa ny momba ny bileta tokana izay voamarika ao anatin'ny 515 ny code électoral fa anjaran'ny seni ny mamaritra ny momba ny bileta tokana fa tsy an'ny gouvernemanta nefa novain'ny fanjakana ny votoatiny izany hoe mijanona kabary ambony vavahady ihany ny mahatanitandalàna ny Madagasikara fantaninany atsefatsefan'ny adevitra samy hafa eny no hainoana hoe mbola vokatry ny fisokafan'ny varavarakely ny fampiavana pirenena avokoa ve izany gabraraka rehetra izany. Vaovao ny fitaterana anabakabaka kosa indray tsy nisy ny fandroana ny mpiasan'ny kompania fitaterana ery Madagasikara mivondrona ao amin'ny intersyndical raha nambara ny filohan'ny filankevim-pitatana ny orinasa mpanjakana ity androany tsy mbola nisy ny fampiresahana hatreto etsakilany itombo roa isan-kerinandro ny sidina mampitohy ny La Réunion sy Guangzhou manomboka ny volana novambra izao ifampizarany kompania ery Madagasikara sy Air Austral ny toerana ao anatin'ny fiaramanidina isaky ny sidina androany natao ny fanaovana sy ny fiaramiasa eo amin'ny kompania pitaterana ery Madagasikara sy Air Austral fanadetiny Michel Ranartson. Taoriny ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpiasan'ny ery Madagasikara mivondrona ao anatin'ny intersyndical herinandro lasa izay voalaza fa nahazo taratasy fanomanana enti-mandroaka izy ireo na ny procédure de renvoi nandamafy izany anefa androany ny filohan'ny filankevim-pitatana ny kompania fiaramiasa ho izy no hisy atsoatsy. Polémika amin'izay aho fa tsika mety mieritreritra hoe misy fandavana tsy fantatro na iza le fandavana na inona fa ny aty amin'ny raha ny aty amin'ny resaka ny filankevim-pitatana ny amin'ny ankapobeny dia zay foana fantatry ny mpiasa zany hoe ny fiaraha-miasa zay ihany no ampivoaka ny ery Madagasikara ity fa tsy ny inona moa tsisy teo ny mety misy ny manao récupération ary amin'ny ankavia sy ny ankavanana tsy fantatra izany izay dia mahatoky fa ny intersyndical dia miaraka mieritreritra ary tokony mieritreritra force de proposition fa tsy ho force d'opposition ary zay ny ezahana ifampiresahana foana amin'ny maha intersyndical azy amin'ny maha syndicat. Tsy mbola fantatra kosa ny tohan'ny fihetsiketsehany ireo intersyndical raha ny fanadidina nataonay etsy ankilany tsy avy amin'ny ery Madagasikara intsony ny antony ijanonana ao amin'ny lisitra be raha nambara ny tale jenerali ny ity kompania nasionaly ity fanapa-kevitry ny vondrona Europeana no andrasana raha nambara ny hatrany. Sika ngambany hoe ery Madagasikara na ny ACM no te hijanona ao anatin'ny annexe B farak'le fanlazaina taloha atoko hoe io zany dia organisation anankiray na entité anankiray atao hoe souveraine na tena hoe mahaleo teny izy zany amin'ny fomba fiasany sy ny fanaovan'ny fandahara-potoanany efa nalefa araka ny tenenina tao ny atota taratasy teknika rehetrarehetra efa niarany ona tamin'izareo nampiseho ny tomba ina moa fitenen'izany tomba anezaka efa nataon'ny ery Madagasikara sy ny ACM fa dia efa anjaran'izareo sisa zany no mametra hoe amin'izao no mahafaka azy atongavany aty Madagasikara anaovany an'izay évaluation vaovao zay fa tsy afaka tsy maintsy forcer anazy zany ny ery Madagasikara ny ACM araka ny lazaiko teo satria tena hoe mahaleo tena tanteraka zany ho comité de sécurité de Bruxelles. Raha toa ka 7 sy 900 miliara ariary ny vola very ho an'ity kompania ity no ny lisitra be ankoatra ny fahatongavany fiaramanidina vaovao ny 12 Mey ho avy izao enti-manarina ny ery Madagasikara itombo roa isan-kerinandro ny sidina mampitohy ny La Réunion sy Guangzhou manomboka ny volana novambra izao araka ny votoatin'ny fifanarahan'ny-piaramiasa izay vita sy ny androany. Fa nitsokatra androany tetsy amin'ny Carleton nanosy kosa ny fivorian'ny filan-kevitry ny ministry ny COI na ny commission de l'océan Indien dia ny fahatelopolo isan'n'iraisana amin'izany fivoriana izany ny ministry ny raharaham-bahiny ny firenena mpikambana ao amin'ny COI isan'izany ny ao amin'ny nosy Comore La Réunion Maurice Seychelles ary Madagasikara tetika sa régionaly no iompana ny Madagasikara ka isan'izany ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanjarian-tsakafo fanampanazavana. Régional le izy dia ty conseil des ministres ty zany no ivalide ny fametrahana ny le centre de diffusion
désinformation maritime zay atao eto amintsika dia ny resaka hoe misy an'le resaka sécurité alimentaire régionale zany hoe sika Madagasikara no atao grenier aty ranomasimbe indiana zany ny projet mahakasika ny Madagasikara manokana ankoatra ny projet zay be da be any amin'ny resaka fiarovana amin'ny tontolo iainana misy resaka énergie renouvelable misy resaka biodiversité zay efa miparitaka any amin'ny projet vaovao reo efa iarahan'ny ministère département technique eto amintsika mivantana amin'ny COI. Eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray iray volana mialoha ny 17 jona tokony ivadiana amin'ny rafitra TNT tsy afaky ny andrakotra ny Madagasikara ny teknôlôjia TNT raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra androany. Tsy misy vaovao fantatra firy mikasika ny Tsipriana ity tetikasa ity, tsy litsofina etserono na inoana fifanarahana amin'ny firenena Mauritiana ny fidirana amin'ity rafitra ity ho any any Nosbe. Tsy ihany koa ny hoe fahitalavitra izavy no hiditra ao anatiny sy ny hoe ahoana momba ireo fahitalavitra malagasy ireo. Ny any azo antoka ho any eto Madagasikara aorian'ny tapaky ny volana jona, isy fepetra manokana ihany koa raisina momba ny fanafarana ny vata fahitalavitra miditra eto Madagasikara. Fanampanazavana. Amin'ny 17 ny volana jona 2015 ity zany no tokony ivadiana amin'ny télévision numérique terrestre. Sika eto Madagasikara zany dia efa mifidy ny commune urbaine Nosbe ou commune numérique pilote. Dia any zany no anomboana ny asa fametrahana ny TNT eran'io nosy io. Ny fitondram-panjakana Tsoaty zany dia moka ihany koa didy milaza fa tsy tokony hoafarina avy any ivelany tsony ny télévision analogique. Zany hoe reny télévision hitatsika misy lamosina ngeza be reny. Nampahafantarina ihany koa androany fa irosy ela amin'ny teknôlôjia 4G ny fifandraisan-davitra eto amintsika. Tsy ahirana fa tsy nandovola ny tambazotra teto Madagasikara tamin'ny fidiran'izy ireo, tahaka tamin'ny teknôlôjia 3G taona Vitsilasy izay misy arak'izany ny vola tokony alohan'ny mpandraraha lehibe eto amintsika mba hivadiana amin'izay teknôlôjia 4G izay. Fa eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray entina aminao manaraka 520 vahoaka malagasy no voasokajy io lalo-darovana sy marenina raha ny salanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana laharana fahasivy amin'ny aretina 10 piseho matetika io aretin'io aretina somary tsinitsinyaviny fiarahamonina zany eto amintsika. Porofon'izany tsy lahara-pahamiana amin'ny akamaroan'ny tokantrano malagasy ny hoe anaramaso ny fahasalaman'ny sofiny. Fanadetiny Toany Andrenjatovo. Ny fahazaran-dratsy no tena loza amin'ny tatao ho an'ny taovam-piainona, isan'izany ny fitsokirana ny atsofina amin'ny fitaovana samihafa toy ny coton-tige, ny peintre sy ny sarona stylo, ny fanalahidy hatramin'ny fiainona feo mafy loatra ao am-potsofina toy ny écouteur sy ny tabataba amin'ny zava-maneno matetika. Amin'ny tanora 20 manao ny iray amin'ireo fahazaran-dratsy ireo, ny 12 izany hoe hatramin'ny 570 no tsy maintsy lalo-dalovana rehefa mahazo taona araka ny fanadinana nataon'ny sampam-pikarohana iray. Ity raim-pianakaviana ity vao 80 taona efa tsy mandre tsara intsony. Tsy voatery ny olona efa nahazo taona ihany nefa no voan'ity aretina ity, mety ho voa ihany koa ny ankizy sy ny tanora rehefa voakitika matetika ny amponga tsofina sy ny ato-tsofina. Tena antony lehibe mahatonga azy dia ny tsy tonga andronono na hoe otite. Ankoatran'io dia misy ny tsy faharenesana azo avy amin'ny dona, azo avy amin'ny koa hoe zavatra tafiditra ny anaty sofina na ny fisokirana ny sofina ihany koa amin'ny reny coton-tige reny izay zavatra tsy tokony atao mihitsy. Dia ny fisokirana sofina amin'ny zavatra maranitra satria lasa trobaka ilay amponga-tsofina. Hatreto tsy mbola misy ny fandraisana an-tanàna manokana ho an'ireo olona lalo-dalovana sy marenina eto Madagasikara. Ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny antony sy ny vokany no azon'ny ministera atao. Fitaovam-pandrenesana mahery ny 12,740 no zarain'ny Lions Club amin'ireo lalo-dalovana sy marenina amin'ity volana ity ka ny eto Antananarivo, Antsirabe ary Toamasina no voakasika izany. Mbola miandry ny fizahana manaraka kosa ny any amin'ny faritra sasany.
fampandrosoana sy sosialim-bahoaka saika ny lalam-pirenena izany hoe ny lalana hitan'ny be sy ny maro sy ny maro mpivezivezy ary andehana ny manam-pahefana matetika ny olona ara-pahamehana amin'ny fanamboaran-dalana samihafa eto Madagasikara ny fikojakojana azy ireny matetika nanomezany ny mpamatsy vola fanampiana ka ataon'ny fitondram-panjakana noho izany sahirana ny komina ambanivohitra rehefa tsy manana ny fahafahamanao anamboarana sy kojakojana ny lalana eny anivon'ny komina namaly ny etahitan'ny tantsaha tamin'ny komina maro amin'ny ilany avaratra Antananarivo ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ity volana May ity manoloan'izany fanatetiny Enika Jarakotomanantsoa. Lalatany ampolony kilometatra mampitohy komina folo eo eo no namboarina mba ho azo ampiasaina tamin'ity volana May ity teny Avaradrano sy ny komina manodidina eny. Fa marina ny fangatahan'ny tantsaha mpamokatra sy ny fitarainan'izy ireo noho tsy fahafahany mamoaka ny vokatra ara-potoana no antony hetsika manokana nataony antoko malagasy miaramiainga ka nandefasana fitaovana mavesatra nanamboarana ny lalana mba ho azo ampiasaina maharitra amin'izao fotoana ny mahitany izao izay fotoam-piasan'ny tantsaha. Tany amin'ny taona 2024 no nisy ny fanamboarana lehibe farany ity lalana ity izay mampitohy any Akadinandriny, Tsiafa, Karion, Araribiny, Ambatomanga, Anjeva, Masindray izay ahafahana mivoaka ny Ambohimanambola, Ankadindratomby ihany koa. Manazava mahazava-dehibe izany ny filohan'ny fokontany sy ny mponina mampiasa izany lalana izany. Ny amin'izao aloha dia hita fa hoe mahafinaritra mihitsy satria tsy tombontsoa indray andro zany fa tena tombontsoa amin'ny ho ela mihitsy zao fahavitan'ny lalana zao ka dia indrindra fa eto fanaovana fararano moa zay zao dia tena hita hoe finaritra mihitsy mandeha amin'ny arabe. Teo alohaloha zao zay dia saika voafetra mihitsy ny toerana andehanana ny ipetrahan'ny sarety satria ratsy dia ratsy ny lalana. Ankehitriny zay dia tena tonga any amin'izay ilana azy mihitsy ny sarety dia atao hoe tonga tanimbary raha moroka arabe zany tanimbary. Tena ilaina mahitsy satria mba misy fandrosoana ho anay amin'ny tanàna. Zany hoe ny ty lalana ty zany raha tena marina zany dia tonga teo amin'ny 2001 teo zany mba nisy fanamboarana ty lalana ty dia makasitraka be zay satria vita tsara tarehy be zany lalana zany amin'izao dia efa mba faly be zany zay etỳ fokotany. Mitondra inona ho anareo zao fahavitan'ny lalana zao? Zao fahavitan'ny lalana zao dia hitondra fampandrosoana ho an'ny anay etỳ ambanivohitra tompoko amin'ny famokarana. Arak'izany lalana efa ratsy nefa iankinan'ny fiainan'ny tantsaha analina etỳ Avaradrano sy ny manodidina no namboarina teto. Maika ny fanamboarana araka ny fitarainan'ny tantsaha avy etỳ an-toerana ary nampitohana ny fiarikarena tetỳ an-toerana ny tsy fahavitan'izany indrindra tao anatin'ny roa taona farany izay tsy nisy ny fikojakojana izany intsony na dia fikojakojana madinika aza noho ny tsy fahatongavan'ny fanampinan'ireo komina ireo ara-potoana avy amin'ny fanjakana. Eo amin'ny lafiny sosialy tsy ny any ambanivohitra ihany no anjaka ny fanaovana maloto amin'ny karazana toerana rehetra ankehitriny fa ny eto an-drenivohitra ihany koa ny zava-misy toy ny tsy misy mpanara-maso intsony ny faritra maro eto Antananarivo mihitatra ny toerana fanaovana maloto tsikaritra ihany koa fa tsy mianatra vazaha soratra fotsiny ihany ny fampitandremana samihafa eny anelakelan-trano eny. Fanadihadiana Gaëtan Andretsilavo. Eto amin'ny fokotany VO 67 hektara atsimo na dia lalana fampiasan'ny mponina mahery ny 700 isan'andro aza ity eto ity. Lasa toeram-pivalanandrano sy fanariana maloto ny lakan-drano sy ny foto-tamboho efa ho taona vitsivitsy izao. Dia miahy zay amin'ny loto, dia loto ateraky io sy ny mifofona. Nefa eritreretinao fa raha izao no mitohy lalitra. Ny valana retina ny ankizy eto tena be maro majinika mihitsy ny ankizy eto. Nisy ihany ny fanaraha-maso hatrany amin'ny taona 2024 tany ho any. Saingy ny enam-pitoerana izany. Eto Behoririka aza, eto ambadiky ny WC publika no manao ny atao ny redim-poritra. Hatretỳ akaiky ny birao-mpanjakana, tahaka ny eto amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy, tsy mahagaga intsony ny mahita vehivavy mitorevaka tampoka eny anjoronjorony eny. Hatramin'ny moron'ny lakan-drano toy ny lakan-dranon'Andriantany, etỳ amin'ny tetezan'ny Bekiraro. Tsy dia lavitra eto ny WC publika, tsy lavitra ny WC publika ihany koa nefa ireo mpanao maloto. Tsy le problema zany tsy le WC publika. Fa le sain'le olona amin'izao mihitsy nefa le fisainana nefa simbe dia manao anona kaizako tsy eny amin'ny anona rehetrarehetra eny dia eny ny voaka daholo. Ny aminahy zany le izy le hitanao zany le mila manova toe-tsaina zany malagasy no tena marina. Toe-tsaina ve no olana sa 50 ariary. Ny eto amin'ny tetezan'ny Bekiraro ohatra, manodidina ny 200 isan'andro ny olona miditra amin'ny WC publika, avo 2 na 3 eny izany rehefa sabotsy andro ny tsena. 50 ka hatramin'ny 100 zany ny vola miaso aminay eo dia isaka sabotsy eto ny be olona fa andavanandro tsy dia misy olona dia eo amin'ny olona eo amin'ny 200 mahery eo ny olona miditra aminay isan'andro.
mitondra 500 moa izy raha olona mpivarotra eto Sotry satria izy mivezivezy dia izay manana tapakila kely be entina miverina mora olona mandalo izy dia amelana 50. Manodidina ny 50 amin'zato ny WC public eto Antananarivo renivohitra ankehitriny, izany hoe WC public iray ho an'ny mponina 400. Iny ngambona hoe tsy asiana saly ary tokony olona dia efa tonga saina hoe tokony tsy hanao maloto etsy ery fa ezahana zany a mitaizany olona rehefa ohatra tsy voatery tsy maintsy efara misazy foana fa ezahana zany tsy misy sazy fa ezahana mba ny olona tonga dia mety ho azy hoe tsy misy sazy fa tsy hanao maloto arak'izay tiany atao iny fa zao zao efa maromaro ny WC public efa manomboka mitombo tokony ezaka zany any amin'ireny hanao maloto. Ampina efa-polisa ihany koa ny WC public eto an-drenivohitra hoe ny commune ary efa mandeha ny antso tolobidy amin'izany. Ny zava-misy mitombo ny toerana zary fanaovan'ny mpandalo maloto ankehitriny raha tsy resaka afa-tsy ny manodidina ny eny Anosy, Ampefilo, Analakely, 67 hektara, Ampasika, Antanimena, Andotapenaka, Ankasina, manamorona ny lakan-drano lehibe rehetra, Anosy Zato, Nosy Be, Namontana, Andravoangy, Ranolalàna, miditra violon 27 ora sy fandoavana lamande no sazy ho an'ireo mivalan-drano na manao maloto eny rehetra eny. Tahaka ny mahazatra sahira indray no entina aminao manaraka ny fivarotana hani-masaka mandehandeha anjato ny isan'andro no manjifa azy ireny tsy vaovao na Antananarivo intsony ny lasopy sy ny composé hoentin'ny mpivarotra mandehandeha asa fivelomana meloma-badia manjanaka izany ho an'ny ravaka ny aina tanora mpanampy an-trano teo aloha nanangom-bola tsikelikely ary lasa mpivarotra hani-masaka efa orotaona izao arao ny andindiny miaraka amin'ny Mikaela Ramarila. Asa mila fanetren-tena tsy maintsy natao noho tsy fananana safidy anaovana asa hafa. Mpanampy an-trano no niangany ravaka ny aina ny karamaroa alina ariary isam-bolana hatramin'ny taona 2024. Mamelona zanaka iray ity asa fivelomana ankehitriny ity no heveriny fa isany asa tsara indrindra azony atao taoriany fitsitsiana nataony. Ankehitriny mampiditra iray alina ariary ka hatramin'ny 2 arivo sy iray alina ariary izy amin'izany. Mavelona tsara le izy loe. Mavelona tsara teto. Manomboka amin'ny 100 ariary ny mahazo misao eto ary 200 ariary ny composé, 500 ariary kosa ny lasopy. Ireo mpikaraman-tsena, mpibata entana, mpanao porte madame hatramin'ny mpivarotra friperie sy ny entana madinika eny amoron-dalana no manjifa azy. Ny antony nanakao zany efa mifampizatra teto izay hatramin'izay dia mba ohatrany hoe eto amin'ny foana mihinana. Mpivarotra ety zako. Hoe mihinana eo amin'ny 2000 eo ohatran'izay. Zany ohatrany hoe goûté finanako an'ilay sakafo aminazy, goûté miraiky amby folo. Dia olona hafa indray no manatitra vary atoandro. Ohatranazy ihany zany mpivarotra ohatry azy ihany. Ny fotoana mampangatsiaka ny andro no fotoana tena mampandeha ny tsena. Sataman'olona taloha dia le baikibaikin'olona mihitsy no tsy tiako. Ary rehefa ririnina aloha mitombo ny entana. Ovy 3 kilao, karoty 4 kilao ary paty 5 kilao isan'andro no laniny amin'ny varotra tsy misy fisotrondronono azo antenaina amin'ny asa tahaka itony ho andravaka ny aina manokana. Mbola manangom-bola arak'izay azony izy amin'izao fotoana izao ary ny ametraka biby fiompy tsikelikely any ambanivohitra no tanjony rehefa any aorinany. Tanjona izany ambarany fa lavitrezaka kanefa hikirizana mba hialany ety amoron'ny lalana ety. Vaovao ny sosialy izay hatrany nivoaka ny didim-pitsaranana momba ny disadisy eo amin'ny mpivarotra sy ny orinasa-mpanjakana iray etsy amin'ny 67 hektara raha tsy misy tohiny intsony na dossier classé sans suite ny fitorian'ny orinasa io ny mpivarotra eo amin'ny COM izay voalaza fa nanohitra ny didim-pitsarana mpivarotra mahery 700 no tsy maintsy sy esorina amin'izany toerana izany ka afindra toerana eny Ankasina ho an'ny mpisolovavany fikambanan'ny mpivarotra eny an-toerana isy ny kolikoly avolenta tamin'ity raharaha ity misy nanova teny am-pandinina ny didim-pitsarana raha ny fanazavany hatrany arao avy hatrany. Mbola ny atsokosoko tsy fantatra fomba izay ny ataoko hoe magia nanao magia zareo dia nahazo an'le hoe grosy tsy hoe zavatra ngodabe akory hoe grosy hoe matsy hoe matavy fa le grosy dia didim-pitsarana azo tanterahana ka ahoana na fanaomana tanteraka didim-pitsarana zay mbola misy appel rehefa zareo nahazo an'le grosy io izay mahatonga hoe magia. Voalaza ihany koa fa misy anjaran'ny komina sy université eo amin'ny COM 67 hektara raha ny fanazavany lehibe ny tsena eny an-toerana 20 metatra amin'ny lavany, 70 metatra amin'ny sakany no ilain'izy ireo amin'izany parkina voalaza fa ahorina amin'ny toeran'ny mpivarotra izany mijanona eny an-toerana nefa ny mpivarotra hatreto. Fa trangam-piarahamonina kosa no entina aminao manaraka tovolahy iray 530 taona sy iray mpianakaviana iray
10 taona no tratra nampiasa vola sandoka ny 17 ny volana mely farany teo teny amin'ny fasan'ny karana teo am-pifidianana entana no trantehaky ny mpitandron'ny filaminana izy ireo. Vola sandoka R1 misy 17 no hita teny amin'izy ireo. Vola sandoka azon'izy ireo no ny fivarotany bisikileta iray no fiarovaten'izy ireo lahy ireto. Raha ny fanazavany mpitandron'ny filaminana kosa dia amidin'izy ireo R2 ny iray amin'ireto vola sandoka ireto. Avy any Ambatolampy no fiavian'ny vola araka ny fanadinana nataon'ny mpitandron'ny filaminana. Fanampanazavana. Satria teo ampanaovana ny fanaparitany an'ilay vola sandoka teo izy mitratra nataony fisavana ary natratrarana vola 17 ny total ny ankoatran'ilay fanaparitany nitrongoana dia azy zany. Araky ny fanampim-baovao azonay teny toerana dia amidiny amin'ny sandany ambanin'ny vidiny voasoratra izy io. Indraindray 5,000 ariary, indraindray 2,000 ariary. Misy ihany koa ny vidianany zavatra mihitsy izay natratrarana azy teo akadim-bahoaka zany. Fa tery amin'ny fasankarana natakalo ny sandam-bola hafa le izy izay ambany amin'ny vola voasoratra eo. Vola baoritra moa izy io ka tsy nampanina azy ngamba nanao an'izay zavatra izay. Ny vaovaon'ny kolontsaina no anizana ny fampahalamba-voana ankalazaina androany ny andro esa-pirenena ho an'ny tranombakoka na ny musée. 20 ny musée miparitaka eto Madagasikara ny 7 amin'ireo no ambany fiahin'ny ministeran'ny vakoka. Olana amin'ny tsy fivoaran'ny musée ny tsy fisian'ny vola, ampandehanana ary ny tsy fahafantarana ny marina amin'ny vakoka nanjavona teo aloha. Raha nambaran'ny tompony andraikitra eo ihany koa ny tsy fanaran-dalàna ankoatra n'ireo musée tsy miankina manerana ny nosy ary ny fanampanazavana. Amin'ny musée eto Madagasikara dia zany hoe musée zany manaraka fitsipika teknika mazava. Io tsy hoe rehefa te hanangana musée dia manangana fa misy an'ireo fitsipika ara-teknika izay tsy maintsy arahana ahafahana mametraka hoe izao mihitsy ilay tantara tena marina. Eo ihany koa ny hoe mila vola be dia be ihany koa ny mitazona musée satria ny musée tsy dia tena ohatran'ny rafitra rehetrarehetra hoe be fidiram-bola. Dia ny olona zany raha ohatra ka hampiasa vola eo satria ara-kolontsaina io dia mifampiasam-bola araka ny kolontsaina. Dia izay lafin'izay zany no mahatonga ny hoe ny musée tsy dia tena mbola hoe ny famiroborobo izy fa satria efa 520 raha ohatra ka isaina dia raha isaky ny faritra fa sainga misy toerana mipisy be dia be kokoa misy tsy misy mihitsy. Maresaka avy any ivelany any Burundi mitoy ny fidinana an-dalambe any an-toerana mitaky ny fanafoana ny filoam-perinasa Pierre Nkurunziza ny fandraisana anjarany amin'ny fifidianana filoam-pirenena ny volana Jona izao mitaky ny any Morana. Ity vanim-potoana ity kosa ny vondrona Eoropeanina, Etazonia ary ny vondrona Afrikana. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Niseho imasom-bahoaka ny filoha Burundi Pierre Nkurunziza omaly tany Bujumbura voalohany taorian'ny fikasaina hanongana azy teo amin'ny fitondrana izay tsy totosa tamin'ny volana avril lasa teo. Tsy nitondra fanazavana mikasika ny toetra ara-politika mamay misy amin'ny firenena ny filoha Burundi. Tsy nasiany resaka ihany koa nandritra ny fiaona tamin'ny mpanao gazety ity ny raharaha momba ny voalaza fa mpanonga-panjakana izay isany nandrasan'ny mpanara-baovao. Tsy nasiany resaka ihany koa ny mety atotosain'ny fifidianana. Tsy novaliany torak'izany ny fanontanian'ny mpanao gazety vahiny aminy hoe inona zava-dehibe amin'ny manda fahatelo sany filaminana. Nambarany kosa fa manohana ny Kenya sy Uganda i Burundi amin'ny ady atao amin'ny vondrona Shebaba ny Somalia ahitana ny fanohanana ny sehatra iraisam-pirenena. Izay ny vahaolana maika ho an'ny fitondrana hatreto ho an'ny mpanara-baovao. Ny laza kosa ny avy amin'ny antoko mpanohitra fa hitohy-andrany ny fihetsiketsehana noerana ny firotsako vidingy atao anatin'ny fifidianana izay ataony farany volana Jona izao. Manda fahatelo an'i Pierre Nkurunziza mahatratra 7 andro ny fidinana an-dalambe. Ny vondrona Eoropeanina, ny vondrona Afrikana ary Etazonia no efa nilaza fa mangataka ny hanemorana amin'ny fifidianana ary manambana ny tsy handefa mpanara-maso raha toa ka miziriziry hiditra amin'izany ny fitondrana Burundi. Mananontany krizy politika goavana ny any an-toerana ankehitriny raha ny famakafakana ataony aina ao manjery tandrefana maro. Diniana manomboka androany anivo ny antenimieram-pirenena ilay tolo-dalàna avy amin'ny Alliance mikasika ny CEI na ny Commission électorale indépendante izay asolo ny Senit. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny Carleton nanosy ny fivorian'ny filan-kevitry ny ministry ny COI na ny Commission de l'Océan Indien andian'ny faha-telopolo. Tsy misy ny procédure de renvoi ny taratasy fandroana ny piasan'ny compagnie pitaterana Air Madagascar mivondrona anatin'ny intersyndical raha nambarany Rabarinjaka Henri
alohan'ny filankevita tany ity orinasa-mpanjakana ity androany ary farany raha tsy misy tohina dossier classé sans suite tany fitoriany orinasa-mpanjakana iray etsy 67 hectara ny mpivarotra eo amin'ny koma izay voalaza fa manohitra ny didi-pitsarana amin'ny analana azy ireo amin'ny toerana ivarotany. Dia izay koa no entina mamarina ny fiarantsika tamin'ny tianio ity. Saorina ianao niaraka taminay hatramin'ny farany fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crédentiel avec Tur Sergio. Ifampalalam-bavao ny rahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, bijouterie Tur Sergio.